Velarantany vaovao no ajariana mahery ny 3,000 hektara no natolotry ny fitondram-panjakana ho an'ireo tantsapam-boly miisa 910 tao anatin'ny lemaka Bamangoky fatra Atsimo andrefana. Famatsim-boly avy amin'ny BAD na ny Banky Afrikanina ho an'ny fampandrosoana tamin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana sy ny PEPBM na tetikasa fanitarana ny lemaka Bamangoky. Androany maraina tonga eto satria efa tsy androko nionana amin'ny vahoaka eto a Bevoay ianareo vahoaka aty Atsimo no ny fitiavana ianareo manokana tokolatokova. Rehefa eto a Bevoay indray isika tanana tsara ari mahita baobab manoloana ny eto akavia kavanana dia mahita fambolena vary ahafahantsika mivelona. Zay le zavatra niteneniko hoe tsy maintsy ataontsika zay atonga ny Madagasikara aleo tena ara-tsakafo. Ary anareo ponnet dia anisany no antoka ahafahantsika mametraka izany tanjona zay apetratsika izany. Zay ny zavatra ataontsika eto. Marina no kabarina tao mifanesy teto hoe tamin'ny taona 2012 no tonga teto nametraka ny vato fehizoro vato fototra ahafahana manao an'izao asa zao. Somary nisy fotoana tsy dia nandeha loatra le asa. Ozy izany ankehitriny tsy maintsy alefa aingana io satria ny président anareo mandeha aingana, président anareo tanora mavitsika TGV zay nataon'ny olona mandeha aingana betsika ary tsy maintsy afainganina mifampandrosoana ny Madagasikara indrindra mifampandrosoana aty Atsimo tokolasy toko. Ny zavatra rehetrarehetra ataontsika dia tsy maintsy tsika ny mamarana anazy. Zay atombotsika tsy maintsy faranana. Zay zavatra atsangatsika tsy maintsy fitaitsika hatramin'ny farany. Zay ny zavatra ataontsika aty Atsimo, zany ny zavatra ataontsika ampandrosoantsika tokolatoko. Mikasika ny machine na ny engin hoentina akana n'ireo fasika BDB ao Bevoay. Efa mifampiresaka tamin'ny tompon'andraikitra io ny ministra efa lasa ny appel d'offre ary tsy hanofa intsony ianareo fa omena ary tantanan'ny commune miaraka amin'ny ministera ny manala an'izany fasika zany mba andeso amatsara ny rano tsy sakatsakana ntsony ny fakanan'ny fasika ao Velarantany ny totaly 2,000 hektara no voajary tao amin'ny faritra ary hatreto dia mitentina 400 miliara ariary ny famatsim-bola avy amin'ny BAD ho an'ny sehatry ny fampiroboroboana ny fambolena taty amin'ny faritra Bamangoky. Tanteraka ny fanambitr'Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina ny amin'ny fahavitantena ara-tsakafo malagasy araka ny velirano fahasivy. Ny 20 Aogositra 2024 no notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny asa fanitarana ny lemaka tao amin'ny ilany havanana ny renirano Bamangoky, Rive Gauche, B2, commune Tanandava station. Nisy ihany koa ny fanolorana masom-boly voamarina ho an'ny mpamboly ao amin'ny lemaka, fitaovam-pamokarana ary karatany ho an'ireo tantsaha isaky ny commune. Tanjona ny ampiroboroboana ny sy ampiarian'ireo mponina ahafahana manome asa ireo tanora mba tsy ho voasarika amin'ny asan-dahalo. Velim-panantenana tokoa ireo mponina ka nanome toky fa anaja sy hiaro ireo fotodrafitrasa napetraka mba ahafahana manatraritra ny fahavitantena arabary ary analefahana ny tsy fanjarian-tsakafo izay mianjady amin'ny faritra Atsimo. Nisy ny afatry ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana. Efa betsaka ny rano miditra amin'izany priziny Bevoay zany satria mahatratra 3 avoeny zany hoe 3 metatra toratelo isa-tegondra be izao amintsika amin'ny teny izao ny rano miditra ao amin'ny priziny Bevoay ka nanafaka fahasahiranana ny vahoaka ary nahafahantsika ankehitriny manitatra ireo velarantany 230 hektara ambonin'ireo zay anaovantsika fitokanana amin'ity anio ity. Misy fiantraika ny goavana eo amin'ny fanatsarana amin'ny fari-piainan'ny mpamboly zao ezaka vita eo ambany fitarianao zao Andriamatoa filoha ary tena ao anatin'ny fanatanterahana ny velirano fahasivy napetraka ao dia ny fahavitantena ara-tsakafo.
tamin'ny fanatanterahana ny fitsiriana ny tapamokarana tamin'ity taona ty dia nahatratra hatrany amin'ny 5 taona na isan'ny hektara ny tapamokarana aty amin'ny Bamangoky. Ka rehefa kajina ao amin'ny fambolena indroa isa-taona ho an'ilay faritra Valorivo dia mamokatra vary hatrany amin'ny 4,000 sy 400 taona amboniny isa-taona ny eto amin'ny faritra Bamangoky. Arak'izany Andriamatoa Filoham-pirenena dia anisan'ny sopotra aty amin'ny faritra atsimo ity lemaka goavana ity, ary mbola afaka manitatra velaran-tany any am-pitavanan'ireny Mangoky na ny rive droite araky nambaran'ny représentant Bady teo hatrany amin'ny 2 hektara zay efa eo am-panatanterahana ny étude technique nisy ma directeur isika miaraka amin'ny Banque africaine de développement amin'izao fotoana zao. Ary ho anareo tantsaha namana hoy aho hoe tsy nisy mahavita be manahaka an'ity filoham-pirenena ty, te afitsika zay. Sitraka ento matory zao nataon'ny filoham-pirenena ho an'ny vahoaka atia amin'ny faritra Atsimo andrefana aty amin'ny Bamangoky aty, ary mino fa ho valiantsika zany amin'ny fomba sy fotoana mety azy. Mankasitraka tompokolahy, mankatelina tompokovavy. Antenaina arak'izany ny ahasopotry ny vary hatrany iny lemaky Bamangoky iny.